finoana kosa raha natomboka omaly sy tamin'ny alalan'ny fanompoavavahana ilay voka-dehibe teo anivon'ny efitra mambody fahatra martiora mbola itony alado avy zao zany raha ny fanazavana azo. Isaky ny alady farany volana May no fofana tanterahana ny fiangonana FJK mambody fahatra martiora ny voka-dehibe ka omaly no ny fanandrify tamin'izany tamin'ity taona ity. Ny mpitandrina Lazasoa Rakotondranay vaovao antoerana nandritra ny 10 taona zao no nantanteraka ny fampivavahana manontolo. Ny fanandrify tamin'ity fanokafana ny voka-dehibe ny fiangonana ity raha teo koa no nanamariana manokana ny fetindreny ka dia nanolotra ireo an'ireo renim-pianakaviana ny ankizy ao anatin'ny sampana sekolelahady sy ny fikambanam-behivavy ahitana ireo sampana Dorcas sy izay nanolotra mari-pahatsiarovana ho an'ny reny rehetra tsy ankanavaka. Voromaro moa ireo zanakam-pielezana avy ao Ambodifahatra tamin'ity alady ity ary anisan'ny nahafaly ihany koa nahitan'ny fanotroan'ny asa fanamboarana ny akany izay efa tena miazakazaka tokoa. Nisy ny lavadom-bokatra taorian'ny fampivavahana ary taorianan'io dia niroso tamin'ny fiarahana mandray ny sakramentan'ny fanasany tompo ny rehetra. Misaotratsika rehetra trany amin'ny fiarahamentana amin'ny asa tao eto anatin'ny fiangonana. Anentanana antsika izay tsy afaka tamin'ity andron'io ity fa amin'ny alady ho avy zao alady ray jona no famaranana ny voka-dehibe ny fiangonana dia manentana antsika zanaka Ambodifahatra mba hamonjy zany famaranam-bokatra eto amin'ny fiangonana zany amin'ny alady ray jona ho avy zao. Ao anatin'izany an-trano no andraisitsika ny andinindininy samihafa ny amin'ny asa zasan'ny fiangonana amin'izao fotoana zao ary ao anatin'izany ny fanotanterantsika ny akany eto Ambodifahatra. Mbola itony alady ray jona ho avy zao ary ity voka-dehibe ny fiangonana iny Ambodifahatra ity ka iantsonareo taranaka rehetra mbola tsy nahefa ny anjara didiny. Ny alady 12 jona kosa dia mikarakara sakafo vary be menaka ny fiangonana ho fanomana ny fankalazana ny 10 taona ny fiara-miasa tamin'ny mpitandrina izay fotoan-dehibe izay ankalazaina mandritra ity taona 2024 ity.